Fanatanjahantena kosa indray entina pirisihana ny ekipa Makido Madagasikara izay atrika ny fiadiana ho tompon-dakan'i Madagasikara ho amin'ny rampitso etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina dia nomeny ny filoham-pirenena folo tapitrisa ariary ny mpilalao ny Maki Madagasikara izy ireo ihany koa izay naneho ny fahavononany naneho ihany koa ny fanantenana amin'ny azahoana fandresena. Tsodrano zava-mahery miakadapa teny avolony Makidy Madagasikara ombaly tolakandro naka ny tsodrano tamin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianina. Manamafy ny tsodrano zay atolotray sononay ho anareo ho an'ny fandresenareo ka dia raha soa tain'Andriamanitra toka. Fampirisihana ireo mpilalaon'ny Maki ary dia nanolotra vola folo tapitrisa ariary ho an'ny mpilalao ny filoham-pirenena amin'izao iatrehan'izy ireo ny kanina 420 izao. Nandritra ity fotoana ity ihany koa dia nanolotra valosoa ho an'ireo mpibata fonjam-by navita dingana lehibe teo amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Afrika ka nitondra medaly volamena ny filoham-pirenena malagasy izay nisy 4 mianadahy moa izy ireo no nitondra avo ny anaran'i Madagasikara tany amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Afrika.